ary dia faly mifampizara amintsika rehetra ny mahasoa sy ny mahafinaritra, indrindra moa zany dia ny mahasoa. Cuba moa zany dia tantara tanàna manan-daza tokoa, na ara-tantara izany na ara-ekônomika na ara-politika, satria dia tany izay nanjakany ny ataontsika hoe tsirariny, nanjakany ny karazana fanaovana fanararaotana amin'ny endriny maro samihafa zany amin'ireo matanjaka, satria tany Cuba tamin'izany andro zany talohan'ny révolution izay nataon'ny Fidel Castro sy izany Dr Che Guevara izany, dia ilay atao hoe samy mandeha samy mitady ary ilay mitsetsitra ny madinika, satria dia teto amin'izany Cuba izany dia nahitana an'ireo karazana fitsetsefana amin'ny endriny maro samihafa. Teto no nanjaka izany atao hoe fivarotana rongony izany, teto zany ny passage an'izany karazan-javatra zany, dia teo ihany koa ny resaka prostitution, ny fanararaotana amin'ny lafiny rehetra rehetra. Kanefa moa zany rehefa nisy tolona nataon'ny président Fidel Castro sy ny Dr Che Guevara dia nilamina ny tanàna teto Cuba, satria dia nandeha tamin'ny laoniny ny fampianarana izay maimaimpoana ho an'ny vahoaka rehetra rehetra, mianatra daholo ny olona eto Cuba. Ny fahasalamana koa dia maimaimpoana, tena mahay, dia tena mahay zany dokotera cubanina zany, ary maro amin'ireo kanadianina no tonga mitsabo tena aty, satria moramora kokoa zany ny intervention chirurgicale amin'ny maro samihafa. Dia ny sakafo zany dia mora dia mora, ary indrindra koa zany dia ny fandriam-pahalemana, satria rehefa omena ny zavatra izay tadiaviny zany ny vahoaka, dia sarosarotra zany ny tsy hampisy ny fandriam-pahalemana. Ka isan'ny toerana izay tena ankafiziko tokoa zany ny fanaovana vakansy aty Cuba, satria dia ny industrie touristique zany no tena fiveloman'ny ty tany iray ity. Zany hoe ny industrie touristique zany raisin'ny fanjakana, antanana zany